mahasandoatra amin'ny vahoaka ary atao hoe ny vahiny miakinobetsaka amin'ny vahiny sika eo ka lasa atahorana mihitsy ho lasa amin'ny vahiny ambongadiny ny momba malagasy zany raha ny ara-toekarena indrindraindrindra ka mety afaty antoka atsika fitaovana entin'ny vahiny ihany koa araka voalazanao ihany teo ary fantatra mihitsy zany hoe jenjemanany hoe nareo be kolikoly nareo ohatran'izao nareo ohatran'izao zay tsy mampandroso anareo aminareo ary maison de Madagascar mpahay toekarena mpamakafaka aiza ho aiza ny anjara toerana mpahay toekarena mba isongonana na hoe anotsiana an'izao zavatra izao satria raha izao no mitoy dia tena ho zava-doza ary tena hoe potika Madagasikara zany satria lasa ohatrany hoe voafefe amin'ny zavatra tsy tokony ho izy mihitsy ny ara-toekarena misy eto amintsika tompoko. Lalina dia lalina ny fanontanianao mampatrika ary izahako valiana ary mahaliana tokoa raha ohatra ka voavaly tsara le izy ho ataoko tsotsotra nefa le izy satria raha miditra teknika loatra dia manjary sao dia mety tsy azo le izy fa aloha ataontsika amina tantara tsotsotra le izy ny anjara toerany mpahay toekarena ao amin'ny sehatry ny fampandrosoana zay ny fanontaniana mikamenina foana ny mpahay toekarena aza fangaro ny mpahay toekarena sy mpandrarà dia mpanao orinasa mpahay toekarena dia nandalina ny momban'ny hoe ahoana fomba fampandrosoana ny firenena tsy afaka idera hoe ao anatiny fa hoe mba nieritreritra fotsiny tenako arak'izay tsaiky efa hitako tany amin'ny firenena efa émergent zao fotoana zao zay aloha zava raha ohatra ka fanontaniana ohatran'izay dia hoe ahoana raha ny fifandraisan'ny fanaovana politika sy ny fahaizana toekarena miala ny fotony koa zay zany iny atao fotony amin'ny lafiny io zany raha te andray fitantanana ny firenena ny mpanao politika dia tokony mazava tsara mihitsy nitetika ara-toekarena mpandrosoana ny firenena zay lohany voalohany indrindra zany hoe raha eo ianao mpanao politika ka efa tao anatin'ny fahefana vao andeha amorona programa zay no mahatonga an'io zavatra io ka zay mihitsy ny zavatra zay zava-misy alefako lalana koa dikan'izay dikan'izay hatramin'izay ka hatramin'izao mavarina dia le fanaovana politika zany ohatrany hoe za tsy hoe sanatrivo vava mamelona mpanao politika fa zay zava-misy dia raisina le fahefana anaovana propagandy eo va mamoaka an'le programa amin'ny fotoana amin'ny propagande satria mbola sao dia misy mangalatahaka sao dia manina eo ianao vao manomboka midradradrada zavatra tsotra be nefa navoakana io ka tsy mandroso fienera raha tsisy ny fandriam-pahalemana tsy mandroso fienera raha tsisy ny fampianarana ny éducation tsy izay ny atao hoe programme économique ny programme économique dia lalina be satria ao anatin'ny programme économique no ahafahanao miteny hoe foto-kevitra ijoroana ahoana ny programanao inona le foto-kevitra ijoroanao anatin'ny programanao raha miteny satria hoe foto-kevitra akavia ny programme économique anao sa foto-kevitra akavanana ataoko tsotra ohatran'izay ny akavia dia mametraka programa hoe ny anay dia ny sosialy nataony mavesa-datratra na mivola be ny fanjakana momba ny sosialy ny akavanana dia miteny hoe izay dia ny mpandrarana no ataony majera-datratra be ary ho atao kelikely kokoa ny sosialy satria aminay dia rehefa mandroso ny orinasa dia mandroso avy ny sosialy zay zany dia ny foto-kevitra ijoroana ny mitondra ny programa ny programa rehefa avy eo no hoentinao maresila mandesy lahatra ny olona hosotominao hifidenao fa tsy ny t-shirt sy ny artista sy ny ataontsika hoe fisesehoana fotsiny fanina le vahoaka valio rehefa manao politika zany mba manatena mihitsy atompoko miangavy zay tenao politika raha hitatra amin'ny firenena mba valio re tompoko le fanontaniana tedaviny vahoaka satria programme économique zay fanontaniana zay amin'ny fomba ahoana ny ampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy isa-tokantrano isam-batan'olona valio zay amin'ny 2018 fa tsy voavaly izy teo ary zay mio tonga amin'ny fotoantsika hoe noho izy voavaly nandray amin'ny fahefana mitondra ankehitriny tsy nanana an'izay fanontaniana tsy nanana izay programme zay eo vao mamorona ary rehefa eo vao mamorona na ianao voatery mangalatahaka na ianao voatery metehitra amin'ny any velany
hoe sodebanisy tany anaty arsiva tany nataony banque mondiale ny FMI etc nefa reny ara tsy natafavoaka satria mbola mitazona an'le rafitra hoe toe-carena de comptoir le économie agricole rehefa eo aloha vao mamorona dia manjary pilotage à vue fa any fotony misy raha manao parti politika dia resio lahatra ny vahoaka fandresetahatra engany amin'ny 2018 mba misy adihevitra amin'izay ty resaky ty fa mampalelo ny vokany rehefa avy eo valio fanontaniana io dikan'izay amin'ny teny tsotra dia hoe raha mikarama 750 000 FMG miaratsiny amin'ny teny sady FMG no hoanina le izy amin'ny teny vazaha matafavoaka ny isam-batan'olona ve raha mahita asy izy zay 750 000 FMG zay ismi io valio zay dikany hoe tafavoaka dia hoe misakafo ara-dalàna izy barena ataodro arivo raha mitsabotra eny izy misy vola amin'izany raha manofa trano izy na vidy trano vitan'izany raha mandeha mianatra ny zanany afaka mianatra amin'ny manara-penitra ary misy ambava ary koa hoe mba matafavoaka afaka mifindry zany hoe manana moyen de locomotion na mandeha bus fa miola misy ambava valio zay raha no politika ianao aminay zany fomba fijery émergence fa misy valiny zay afa raha ohatra anao miteny hoe tsy possible zany re émergence aiza zany veo possible tsy hainao zany le izy vao miteny hoe tsy possible dia efa tsy ao zany le izy fa possible zany misy tetikasany dikan'izay matipaiky sady saripady no matipaiky atongavana amin'izay fa possible zay tokony atateraka zay dia mihaino le vahoaka rehefa avy eo anjara vahoaka amin'tsara hoe ny atoko ohatr'izao matafavoaka azy ny atoko rana matafavoaka azy anjara misafidy rehefa avy eo tsy mijery n'le karazana tsy mijery karazan'olona tsy mijery ny le karazan'le tetikasa hoe atongavana amin'izay mijery le tetikasa ataovy tsotra be le izy fa aza atao sarotra be mba ho azon'le vahoaka hatrany mahavoatra io ka hatramin'izao ange andriamatora bona olo jaune mbola ny vahoaka mividiana fa tsy mivahoaka ny mividy an'le projet de société any any amin'ny propagande mbola tsy tonga amin'izany tsika satria nahoana rakotry le propagande tsika tamin'iny dia iny zany dia zay mba tena nafinaritra le show le artiste fa raha ny tokony ho izy ny vahoaka no mividy an'le projet zay fa tsy ny vahoaka no vidiana amin'ny t-shirt sy ny karazana zay mihitsy raha ny tokony ho izy alefa kely ndray maka ty amin'ny amin'izao fotoana izao le izy eto zao tsika amin'ny hoe androany eny ara fa tsy nety zany iny propagande iny zany fa nisy diso kely madagasikara ao hoe tsy tao amin'ny tokony fenitra anarana zany raha tsika ndray androany io zany zao dia hoe ny président de la république ny filohan'ny république ny mahetraka ny politika akapobeany tsy moa zany izy araitsika hoe efa heritaona tateorina izy vao nazavazava le politika akapobeany satria zay zany zavanisy satria tsy vao nandray le fahefana ohatrany hoe tsy niomana fa zay zavanisy aloha anjaratsika ny tokony hoe ataotsika hoe miassume an'izay fa le fiteny azy zany tsika malagasy hoa fa tsy izy rery eny ara fa dia anjaran'ny prime ministre no mametraka ny politika fanatanterahana amin'ny PMO dia eto ndray tsika zao ianona ono natao PM io vao reako teo hoe nampanatsoana ono mety ho PM ony e fa mety ihany mety hijanona ihany le PM io e ore olona ny constitution ny miteny hoe ny prime ministre mametraka ny politika fanatanterahany zany hoe ekeny député ve le valim-panontaniana teo hoe mandroso isa-paritra ary miakatra amin'ny farimpiainan'ny vahoaka PMO manao an'izay politika fanatanterahana rehefa mahavaly ireo fanontaniana zao le prime ministre dia zay vao manao mifidy ny anina ny tsara kokoa inona ny dika zay tiako lazaina maninona izy ty raha atao faninany alefaso zay te hilatsaka be amin'ny parti politika zay manana prime ministre ho atolotra dia ohatra manao examen any am-pianarana concours grand concours du premier ministre izay tena maresy lahatra ka matafavoaka nisy atokantrano isam-patan'olona mazava be ny tetikasa mahavaly an'le izy ao anatin'ny fotoana voafetra mandroatra bato any amin'ny anina le izy efa tsy vita tany amin'ny suffrage universel any amin'ny anina indray atovany amin'ny atemeram-pirenena adevasy koa ny amin'ny atemeran-dolona fa tsy hoe ianina namako ianina mety akamakama fa azo bakiona ianina zao mety ohatrany hoe tsaratsara kokoa fa manaiky ny hevitro tsy izay le izy saripady ny fitondrana ny firenena tompoko ianao ve tompoko mahita hoe tena mataontsika hoe satria ifandray zay resaka zay no hoe atao ozy izy ianao ny karazana hoe fifidianana indray ny antoko politika maro samihafa amin'ny resaka hoe prime ministre tsy anisan'ny lesoka aveo hoe napotika an'le lalana rehetrarehetra atongavana hatrany amin'ny resaka toe-karena resantsika ny tsy nanarahana ny lalam-panorenana
amin'ny fanendrena ny prime ministre tamin'ny fotoana satria nahoana efa tamin'ny voalohany zany ny ataontsika hoe tsy narahana izay lalam-panorenana amin'ny fanendrena ny prime ministre ka raha amin'izao anova prime ministre ka mbola ny lalana amin'izao ihany ny arahana na manlalana makany amin'ny fahaverezana tsy haiko nareo ny fomba fijerena dia hoe manino ny tiovana prime ministre tsy ovana prime ministre io ny averiko eo averiko ohatrale teo na ovainao na tsy ovainao na ovainao daholo reo maniement changement ka tsy mety le programme tsy misy le fanovany fotony tsy misy le réforme tedavina mba hatongavana amin'le tanjona hoe tena isy fiatraikany isy atokantrano manaiky ve zany ianareo émergent hoe anisany tsy nahatongavana amin'ny tanjona sy mahapotika ny toekarena tsy mahatavavoaka Madagasikara tsy nanarahana ny lalam-panorenana miainga ahoana moa tsy hanekenana zany lalam-panorenana aloha voalohany indrindra le izy raha izay faharoa raha ny prime ministre efa miombana le vondrona politika izay nanolotra candidat anankiray efa naparitaka hoe inony candidat le vondrona politika anankiray zany maro anisy zay nahazo maro anisy tao amin'ny antenimera-pirenena zany hoe tokony efa misy tetika zany tao ambadika tao ary misy tetika tao ampandrosoana ny firenena le zavatra rehetra hoe dakanao le vondrona politika dakanao hatrany amin'le tetika rehetrarehetra dakanao hatrany amin'le vahoaka rehetrarehetra nanohana fa tsy hoe ty andehan'olo ty ny dakako atao hoe dakako mihitsy satria voadaka anao teny gasy mazava voadaka daholo zany le rafitra ray manontolo dia eo anao vamohitra rafitra vaovao dia tsika zao dia eo anao vamohitra amorona rafitra politika vaovao amorona firehikevitra vaovao amorona programma vaovao la ny andro ny firenena sasany anatin'izany 5 taona zany anatin'izany 10 taona zany efa lasa lavitra mijery fotsiny tsika nareo Rwanda zany nareo Sénégal zany efa émergent hiditra amin'izany chanté émergent zany enao mbola niomana mbola namerina hoe départ à zéro izy ny fiteny manahirana anie zany zay le hoe aiza ho aiza ary ny tena fanaovana politika eto efa kamenina amin'izany ho avy angamba ny fotoana rehefa tena hoe zao marina tokony hampandrosoana Madagasikara ty misy zany ady hevitra zany mba iraisana zay ny ilana hoe fampihavana pirenena mba hoe miaraka mandinika aloha voalohany ny hampandrosoana amin'ny firenena tena izy am'izay fa tsy nety ny hatramin'izay dia miara miteny hoe ity zany ny faneketsika zay ny hoe miara mironontsika makany miara mifandraitana zay ny hoe fampihavanana mba iroso amin'ity lalanyity anankiray mba iroso amin'ny firenena zay ny mahatonga ray miteny hoe apetrao aloha ao anatin'le dingana zany rehefa mipetraka ny politika kapobe ny fampandrosoana dia apetrao aloha politika fanatanterahana ny politika fanatanterahana dia ilaina dinina iraisana aza fenimpeninao hoe manaky ny programmako ny rehetrarehetra dia efa nahazo signature zao ahako izy aza vao mazava aiza le programme tena ampandroso marina ve resio latra député fa aza atao hoe mody mandeha fotsiny amin'ny assemblée dia miprésente hoe mandroso mandroso tsika dia te hafana tsy zay tsy mety zay azafady re tompoko tsy mananatra fa tovy mazava tsara misy horeny tany aman-danitra hoe tena tafavoaka anareo ve io raha ohatra zay zany mandinika hoe tsy akatoavinay le nareo fa tsy nety le peut-être asa mazava ho azy fa makany ny mpanohatra zany tena nety taminay tena nety taminay satria hiditra raha aminay zany zao manokana aloha ataoko mazava aoka azava eto raha aminay dia hoe zay manohatra n'le programme rehefa tsy mety aminay le programme zay mahatonga anay mitsikera tsy mitsikera olona zay fa mitsikera programme ozy zay hoe présentenareo programme anareo narosonareo ozy zay hoe miteny zay hoe tsy tafavoaka io satria atony lesika ohatra morisy dia mitsikera zay mitsikera programme rehefa manomboka hoe tena tsy tafavoaka mihitsy dia mazava hoazy fa makany amin'ny mpanohatra anie zay le fandehan'le izy fa tsy hoe mila seza dia hiditra ao tsy zay le zavatra fa rehefa zay dia miverena ny fotony aloha mba tsy tenenina an'ileo mialaty eo dia miverena ny fotony manomboka fividianana vaovao indray fividianana alohan'ny fotoana